arenatsika ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra ary Jesosy no mitahantsika dia andao fenona an'izany ny atao anatintsika tahantsika amin'ny lafin-javatra rehetra izy ary indrindrandrindra fa ny fiainam-panahintsika raisiko fotsiny izao hoe amin'izao le mandray anjara ohatr'izao mandray anjara ohatr'izao izay pasteur dia misy fotoana ianao tena ohatra tonga dia hoe vao mahita le soratra hoe manao hono dia amin'ny fotoana ianao mandray an'iny hoe ay ok Andriamanitra ampio afany masina ianao no anampy anahy tsisy avy amiko izay teny ambarako hoe fa ianao manampy anahy dia mety le izy fa rehefa misy fotoana ianao tahotra ny lasa aloha na tonga dia hoe tsy manana zaraina mihitsy ina izao zaraiko dia tena ohatra hoe tsy manana zaraina tokoa ianao satria eritreretinao hoe ianao no manao an'izy fa tsy fanahy masina amin'ny manampy ianao izay zany aloha ny kahanay hitako fa dia hoe tonga ny anjaranao dia ny fanahy masina mampiteny ahy dia izy manao ny zavatra rehetra dia mety ny zavatra rehetra dia izay teny avoaka ny vavanao aloha zany dia aoka tsy hiaina ao anatin'ny lainga intsony angambontsika izay ngamba ny teneniko eto foana na dia hitenarana hoe tsika izao hoe eto amin'ny shopu dia miteny ianao hoe za efa etsy andohanina Analakely hainao tsara fantatrao tsara conscient tsara ianao fa eto amin'ny shopu fa tsy any andohana Analakely dia maninona ny tenenao zay afa indray raha tsy fantatrao mihitsy ilay toerana dia miteny fotsiny ianao fa raha tena fantatrao ilay toerana misy ianao dia aza mandainga zavatra kipitsony kely ohatr'izay dia fahitana hoe iza moa ianao amen eny na dia mivady ataontsika io ary dia tandremo tsara ndraindray mivady amin'Andriamanitra ndraindray miteny ohatra ny hoe mivady amin'ny olombelona fa tandremana izy ireny izay teneninao izay voadinao dia fao ireny efa nytenen'ny vavanao dia ataovy teny toko 5:5 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy aza aingam-bava ary aza malaky manonona teny ao anatrehan'Andriamanitra ny fonao fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany ka aoka ho vitsy ny teninao raha mivady amin'Andriamanitra ianao aza manao ampitso lava fa tsy akasitrahany adalako efa mivadinao raisiko ohatra zany hoe Jesosy vao mahazo vola eto mefahafahana Jesosy fa vao mahazo eto dia hiparticiper amin'ny centre tsika mantsy izao any am-potsika lalany ny centre dia tsy haiko aloha za aloha izay zao natao tsy haiko hoe bate io bate anana ny atsikitsika zany dia za tsy miteny hoe mandoavany amin'ny centre fa ohatra ty ataoko ty Jesosy vao mahazo vola eto dia andray anjara amin'ny centre sady mandromo an'Andriamanitra tsika amin'izay fotoana izay satria tena hoe faly Jesosy hoe mba mieritreritra ny fanjakako ty zanako ty zany fa dia ok dia meny tokoa raha ilay zavatra kanjo indrisy tonga ilay zavatra dia adinonao ilay izy mety satria mety tsy androany ilay izy ny azonao fa mety ao aoriana kely ao dia adinonao ilay zavatra satria nakay nameno fonao le vola foana nameno fontsika fa tsy dia tena le centre loatra tena hoe mandainga eo anatrehan'Andriamanitra tsika mila mitandry antsika io teny avoaka ny vavantsika io tandremo io tsy teny na dia ao anatin'ny saintsika ary tandremo aza mandainga amin'Andriamanitra hoe modimody hoe centre fa nefa n'le filany nofony mameno fontsika ohatra faharoa indray amin'ny olombelona samy olombelona dia manana problème ianao dia lasa ianao mampiresaka amin'izay ampindra vola fa averiko eo amin'ny farany volana miaraka amin'ny blabla isan-karazany dia raha samy mpino moa zany dia ok fa omeko ary dia manome nefa nkay ao anatinao fantatrao mihitsy fa sady tsy possible le amerenana an'izy engany tsy ho sanatria tena hoe mamitaka fotsiny androany fa meo fotsiny aloha fa hita eo zany tsisy planina akory amerenanao le volan'olona fa ianao fotsiny no miteny hoe meo fa averiko amin'ny farany volana aleo lavitra raha miteny meo fa rehefa meko rehefa manana toy izay manome daty tsara fixe tsara farany volana dia manome le namanao
dia fenao ao ambadik'izay moa dia tena indrindray misy mampime mihitsy ny fa engany tsy atao amintsika intsony izany tandremo dia alavirony andrasy lava fa izay tokony atao sy mivoadinao dia ataovy izany atao an'Andriamanitra fa izay rehefa ntenenao hoe anio dia ataovy anio rehefa ozy izy ianao amin'Andriamanitra tsika izao mifadianana dia nitenitsika tamin'Andriamanitra tamin'ireo fifadikana ireny hoe Andriamanitra tena iova amin'izay fadianitsika nandinitenitsika dia tapa-kevitra tsika iova amin'izay Andriamanitra za tsy hanao an'izao tsony za zao tena misy zavatra anankiray izay tena hoe tokony ialako tena mila ialako fa za tamin'ny fifadikana iny tsy sany tena ilay tena iala amin'io fa pio afanay masina ialako amin'io izay no teneniko fa raha za miteny hoe hiala amin'io tena hiala amin'io zao dia zao vita fifadikana dia tsy haiko izay satria ny herin'ny tenako no entiko izany fa tsy ny fanamasina ny hitarika dia mety tsy afaka amin'ilay izy mihitsy dia inona izany mandaingaina hatry an'Andriamanitra fa izay niteneniko izay nivoadiko amin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay amin'ny fotoana tady ianao an'izy dia tokony tsaroako ilay voadiko hoe efa niteny amin'Andriamanitra hoe za tsy hanao tsony dia tokony tsy hanao tsony rehefa manana tahotra an'Andriamanitra ianao rehefa tsy an'Andriamanitra ianao dia tsy ataonao ilay izy ohatry ny hoe ianao vadinao ihany za ky tsy etseny izany tsony fa tsy handany voly izany tsony dia tokony hoe izay nataonao rehefa andeha etsena anao dia tokony tonga saina hoe etsena anga za zany za tsy etsena satria tiako izy afa etsena amin'ity zavatra ity dia ato anaty ity misy karazana zavatra betabeta ilay aterina any an-trano ireny dia izay eto tady hividy indray za tsy hividy efa niteny taminy farafara tsy miverina amin'ny tena tena etsena fa tiako be ilay zavatra ohatr'izao zay le izy dia aoka izany io io zavatra avoaka ny vavantsika io draindray ao atokantrano ao indraindray ohatrany hoe mirindra be ilay tokantrano fiaina tokantrano misy zavatra mibilisatra tapo tonga dia mampipoaka zavatra be dia mila mieritreritra tsika hoe mangataka ny fanahy masina foana mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina hoe mila teneniko ve zany zavatra asa tsy mila teneniko raha sendra voateny manina moa ty olo ty nitezitra be tamiko fa tsy rehefa tezitra izy dia ianao koa mora tezitra fa ezaka ilay fanahy masina ao anatinao io fa mila mieritreritra ny efa naninona ka io olo io tezitra tamin'ny zavatra nytenenin'ny vavako dia mila mangintsika mila mangataka ny fanahy masina tsika izany hoe aleo tsy teny be tsony za tsy niteny hoe tsy miteny be dia tsy ohatranahy zao za zao tena tsoriko fa za rehefa miresaka dia miresaka tokoa aho miresaka fantatro fa miresaka dia mba miresaka mampifaly miresaka mba mahafinaritra ny ao atokantrano fa tsy hoe miresaka dia miresaka manindrona foana teny fonako ny fonako amin'ny zareo zanako sy mivadiko fa mety misy an'izay tokoa manindrona satria manindrona satria mba te hoe tiako an' Jesosy le zanako tiako an' Jesosy le tena tiako hiaraka amin'ny Jesosy le vadiko dia lasa manindronindrona fa efa mba miezaka ihany taloha tena izay mihitsiny rehefa azoko micro izy za zay dia eo taoko tsara mihitsiny satria tiako an'Andriamanitra zareo izay no izy fa rehefa taty aoriana dia nampahafantarin'Andriamanitra hoe aikay ny lehilahy no tena tokony hampianatra ao amin'io tokantrano io raha misy zavatra tianao ampitaina amin'ny zanako ao dia ampahafantaro an'ilay lehilahy dia izy no miteny zavatra rehetra dia andaontsika hiara hivavaka ao anatin'ny lehilahintsika io ny mahafaty na mahavelona dia ndaontsika hivavaka tsika mba hisy fiambenana ny vavantsika eo alohan'ny vavantsika hiara hitsangantsika ny Andriamanitra rainay raha ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia raha sy mankalaza anao izay misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny teninao mampianatra anay mba tena hoe hiteny zavatsoa avy aminao izay aoka io vavanay io hiteny fahasoavana hiteny fahatsarana amin'ny manodidina anay hiteny zavatsoa amin'ny manodidina anay hitsodrano ny manodidina anay fa aoka Jesosy tsy ato anaty vavanay ny teny fanozonana izany aoka Jesosy tsy handainga
amin'ny namanay zay fa aoka izay laza marina amin'ny namanay aoka izay Jesosy tena hoe anao izay tokony ataonay aminao izay nivoajinay aminao dia aoka tanterahanay Jesosy ambe no molotray tompo tsy teny zava-poana fa aoka ny fahatsaranao foana no ambaranay dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay zavavaka izany amen teka mafy be tsika andrasantsika mpanokon'Andriamanitra manaraka. Alléluia, mbola miara-bantsika indray tratra izao andro marina izao vavaka antsika. Misaotra tompo amin'ny herinandro vaovao izay ahafahany misitraka miaraka aminao. Misy programme anao indray tompo amin'ity androany satria noforonao izay mba hanompo anao, hanao ny sitraponao. Ary eto izay tompo dia mikatsaka an'izany manakariva ary mila ny fitarianao fa ny masonao manjaka tompo amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Afaka mipetraka antsika. Vao manomboka ny herinandro dia ampianarin'Andriamanitra antsika amin'ny sekoly famahana olana. Misy marina ny olana ary ny olana tsy dia lety ivelany loatra amin'ny ankapobeny fa ny ao anatiny. Toy ilay nataony tarimy pasteur atao ihany no napetraka ny tompo anatoko ao. Ny olana izay iainan'ny olona amin'izao fotoana izao dia ny fitaka sy lainga. Tena ahitana an'io rehefa mandeha mividy zavatra na ny amin'ny mpivarotra iverina ngozangoza na ny tonontonony ambany dia misy ilay fitaka, misy ilay lainga. Ilay ataontsika hoe mividy zavatra dia izao matetika any amin'ilay zavatra ny hoe tsy misy tantaraina intsony fa misy tantara be ao. Mety tsy misy tantaraina intsony, misy tantara be ao. Efa vidy zavatra tena tana zavatra izay dia misy indray sasandray orina amboarimboarina. Ohatra hoe mizavatra anatiny ao anafananan'ilay olona fa simba fa ratsy ilay izy na eo accidenté ohatra amboarimboarina dia mety malakilaky dia amboarimboarina dia be dia be vao fitaka. Ary hita ihany koa raha ohatra mizavatra maromaro na ohatra mividy voankazo na hoe ohatra izany ambokilao ireny dia mody ilay tsaratsara sy lehibe to aty ambony aty ivelany ity fa ao anatinao tena satria misy fitaka sy lainga eo ambadika ao. Ary io anandrainao mieritreritra hoe izay lafo ny tsara fa misy mahazo lafo fa mbola satria izay zavatra izay no anisan'ny tena problème amin'izao fotoana izao. Ary fatantsika tsara mividy zavatra amin'izao fotoana izao tsy dia misy intsony izany atao hoe garantie zany. Tsy dia misy izany hoe garantie zany. Ary tsy indray-pandeha mividy zavatra misy garantie fa sena nisy simba ilay izy. Misy tsy manaiky fa misy mandovy vola foana ianao. Ary izay anisan'ny olan'ny olona. Baiboly dia nambarana amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 12:7 sy 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nazera ilay dragona ilay menarana ela izay atao hoe devoly satana izay mametaka izao tontolo izao dia nazera tany amin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy 10:20 ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao amin'ny tany loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Eo amin'ny 9:7 eo dia tsindrin'ny tenin'Andriamanitra rehefa tsindrifany masina Jaona apôstôly hoe ny devoly satana hoy izy dia mamitaka. Ary fototry ny fitaka fatantsika tsara fa avy amin'ny devoly satana. Ary iza ny fitahany? Tsy zanak'Andriamanitra fa izao tontolo izao. Dia miteny Jesosy manao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa tsarovy vazaha naharesy izao tontolo izao. Tenin'Andriamanitra izay mety haintsika tsy anjery fa misy akona amintsika ve ny famarinana izany teny izany. Ary amin'izao fotoana izao ary tsy izao tontolo izao intsony nefa tafiditra anatin'ilay fitaka devoly satana fa misy zanak'Andriamanitra. Alleluia. Mampatsiahy antsika hoe manomezanao zavatra tsara foana zany fa aza mamitaka zany satria ao ambadika amin'ny fitaka sy lainga dia ny devoly sy satana. Alleluia. Zavatra anankiray ohatra zao ataontsika hoe zavatra anankiray zao ao amin'ny Isaia toko 1:10 hozy ny ten'Andriamanitra manao hoe izay manambara amin'ny fariny hatramin'ny voalohany izy izy. Andriamanitra rehefa resaka amintsika dia tsara ovy tsara fa zavatra farany foana voalohany fa ny devoly nefa notra zany le androany ary izy tsy miteny farany zany satria farany ratsy foana. Alleluia. Zany mahatonga antsika hoe tenin'Andriamanitra marina misy zavatra izay no netiko ambavaka dia izao no teny tompo tamiko hoe
aza matahotra fotsiny zay. Izy tsy miteny hoe iny aza matahotra fotsiny fa anao te mijery fara mijery androany anao dia matahotra foana. Mahatonga ny olona matahotra mijery situation hoe tsy mijery ny mandrakizay, tsy mijery ny farany izy fa le mijery androany. Andriamanitra mabanjina antsika foana mijery eva amin'ny farany tahaka an'Andriamanitra. Inona teny Jesosy? Indra momba anao manakariva manam-pahatonga fatapery zao tontolo zao. Navadibadio ny Baiboly raha tsy fahasalamana fa Andriamanitra tsy teny sitraniko anao. Tsy faty anao zis fa tsy koro salama anao fa ny devoly mampijery ny olona androany foana. Alleluia. Dia ary rehefa ataontsika hoe mijery ny olona anankiray mijery amin'ny farany nataka n'Andriamanitra dia jereo fa toe-po foana voakitika eo. Alleluia. Raha ohatra ataontsika hoe ny olona anankiray ataontsika hoe mizanaka hoe mizanaka somary manao zaka tsy fanaraka ny sainy ohatra ka raha vao mijery ny farany izy dia maninona ny fony amboarina voalohany tsy manino fa iovy raha-pitsy hoe. Alleluia. Fa mahatonga ny olona tsy mety miovy satria tsy mijery ny farany izy mahita le programme ny devoly androany. Lasa mitotototo makatsy mandeha makaroa. Fa zao manaova tahaka an'Andriamanitra ianao. Amen. Ny devoly indray araka ny teniko teo le androany foana jerevany fa tsy mijery farany zany izy. Asainy mibanjy anao mijery ambany. Dia mahatsiaro ny teny dokotera Antsokena zay nisy fotoana fampianarana ohatr'izay manao hoe tanareo zay tsy mitovy ny fiainan'olombelona hozy izy. Le olona le malahelo reny, le tena sahirana be reny, iny tsy mijery lava fa mijery ny androany foana. Mijery androany foana. Fa ny olona le mahita isam-bolana indray mijery amin'ny farany volana izy. Jereo le fari-piainana tsy mitovy ny olona ohatrany hoe multimilliardaire mijery toy ny hoe taranaka 3 génération hozy izy. Fa ny zanak'Andriamanitra mijery mandrakizay dia inona ny jerevanao. Alleluia. Ny devoly maseny ozy papa zay manao hoe asia mijery kiraro hoe firy ny pointure anao tsy akoatra zavatra zay. Fa alohantsika anao jery raha fijerin'Andriamanitra. Fa raha vao mijery ny androanao dia tonga dia vao fitaka satany ny olona anankiray zay. Alleluia. Rehefa ataontsika hoe ny olona anankiray tsy mijery farany tsy mijery le any amin'ny farany fa le androany dia eo mora matafitra androany hoe orany hoe fomba ratsy fijangajangana ny asan'ny nofo, fijangajangana, fangalarana, mitoroka zava-mahadomelona satria manomboka tafitra efa androany dia manomboka mampiditra tsisy mahita zany io hoe vadinao nga eo tsy manino izy mba tianao fotsiny mba vetivety fotsiny tsy mijery alavitra zany hoe mety ampisaraka na amin'ny tokantrano ty ohatra na avirana mandrakizay koa. Fa rehefa anao mijery ny farany ozy tena alleluia. Tena nisy fotoana tena tsara ny tompo ohatra zay koa ny fomba fijery le mijery farany raha ohatra zao ny olona anankiray ohatra ataontsika hoe tonga ny totoana ohatra tamin'ny farantaona tambonany teo zao tamin'ny 1er janvier na hoe anniversaire dia misy olona tena faly mihitsy 7-20 taona voninahrin'Andriamanitra tena hoe zany grand ozy izy satria 7-20 taona. Nefa ny tena marina mena 7-20 taona mipetrahana eto ambony tany. 70 taona 80 taona izy ny Baiboly nefa raita vela zany. Alleluia. Tenao le fomba fijery zany tena devoly mampitodika anao amin'ny zavatra hafa mihitsy ary mamitaka foana izy. Fa raha fantatra hoe azafatsy dia misy 7-20 taona fa ohatra fa Baiboly tsy voatery anao le izy fa zao nazanajany miamona antsika satria ho avy Jesosy. Amen. Tsika koa tsy petraka eto mandrakizay fa raha angatantsika amin'ny tompo raha mbola tsy fotoana tokony hodintsika tsika tsy lasa zany. Amen. Fa raha zay ny programme ny tompony tsara indrindra dia esorana azy zavatra zay fa tsika miomana foana. Amen. Dia zay zavatra zay no fitahany devoly. Dia ozy ny Korintiana voalohany toko 5:10 manao hoe faniota ny fanindrony fahafatesana ary lalàna no herin'ny ota. Amen. Tenareo rehefa mitaka ny devoly dia ireo le mijery androany mitondra fahotana. Dia ozy ny Baiboly manao hoe io ota io izy teniny no fanindro ny fahafatesana hoe fahafatesana ny tambony ota. Dia zao ary lalàna ny herin'ny ota zany hoe io lalàna io zany ny herin'ny ota. Inona moa ny didy sy ny lalàna? Ny didy dia avy amin'Andriamanitra fa lalàna zay nataony volavolan'olombelona zay nitsoahana nakana kely tao amin'ny didin'Andriamanitra. Alleluia. Ary ny io joeny ny olombelona io lalàna io satria io ao ny sotoma devoly ny olona mba hanota hitondra makany amin'ny fahafatesana ara-panahy sy ny
aranofo fatantsika tsara ohatra mpanjaka voaloha toko faraiky amby roapolo ohatra anankiray nabota jezreelita rehefa mba tiany aba ao azo le taniny dia namorona misy lalàna ny kiteny jezebela mba hamonona ny nabota misy io mandrakandroany lalovana rehefa sy tiako ty dia amboarimboarana dia misy ozy teny ranamana zay misy hoe manao hoe enquête dirigée zany hono misy zavatra anankiray dirigé le zavatra mba tonga ny olona tratran'izao na hoe mandresy amin'ny laingy na hoe vo amin'ny laingy anankiray fa n'Andriamanitra ireo olona didy zay mahatonga Andriamanitra hoe hoy izy teny Jesosy manao hoe ao amin'ny Matio toko fa ao Matio toko fa Jaona toko fa azafady toko fa 7:1 hoe zay manana ny didiko Jesosy ka mitandrina izany izy ny tia ny ahafantaran'ny Jesosy zany fa tia azy ianao sy za dia ny fahafantarantsika ny didiny fa Andriamanitra tsy misy lalàna zany didiny mena tao amin'ny tenimbotry sinay mandrakandroany alleloia ary ny didiny io arakaraka ny ahafantarantsika ny didin'Andriamanitra zany no itiavantsika azy dia vao fantatr'Andriamanitra fa hoe Andriamanitra ray fa tiany Jesosy sika dia tiantsika koa Andriamanitra ray zay vao tiany Jesosy sika ozy ny tenin'Andriamanitra amen androany tena olona androany aza mijery ny androany mijereva Jesosy mijereva amin'ny planiny mandrakizay raha mijery anao mivadinao io fiainana hoe any amin'ny farany tianao foana vadinao io mahatonga matetika ny olona anatin'ny tokantrano tsy mijery le any fa le androany le siramay le loka mainy iny tena le loka azo soloina iny alleloia le loka may fa tsy siramay pastera fa azo torina ihany koa sira aloha alleloia ohatra zany koa misy zavatra anankiray tsy azonao androany io matetika fa rehefa anao mijery Jesosy dia falifalinao miramirana ary vita ny toeponao zay ny tena olana fa zao amin'izao fotoana zao dia voly amin'izao fotoana zao esaka miezaka izy amin'izao fotoana zao mahatonga ny olona tsy hijeriny amin'ny farany fa hijeriny androany hivavaka antsika hitsangantsika hivavaka androany tena hoe hoentintsika amin'izao fomba fijerintsika hijery ny farantsika foana maina hijery ny mandrakizay hijery ny fiainanao mandrakizay fijery fiainan'ny tokantranonao fa marina ny ten'Andriamanitra ray masina tsara indrindra eo mianaran'i Jesosy tompo misaoranao zay ny amin'ny tino an'ity fa ny tena olona ny tompo dia zay tsy mijery anao zay tsy mijery ny teninao zay nambarinao any amin'ny farany androany tompo dia mitona-bavaka zay tompo androany amin'ny fiainanay momba ny ray manontolo tena tsy jery ny androany fa nijery ny famarina ny teninao hijery ny didinao hikatsaka ny didinao antanteraka an'izany ary ihany koa tompo malala-tsanindro hiandrandranao mandrakariva Jesosy malala-tsanindro fa ozy ny tena manao hoe ty amin'izao tontolo zao natanareo fahorinana rehefa matoka izy ny teninao fa za efa nareo izao tontolo zao makasitraka tompo amin'izany famarina ny teninao zany fa nateraka zay tsy ho resy fa mandresy ao aminao makasitraka Jesosy vavako ampiara-manompo aminay koa zay tompo amin'ny tirona ty zay tsy tonga eto amindroany ka sy izy ireo tompo mba hijery le farany le teneninao za ozy ny teninao manana planina any amin'ny farany ozy ny teninao ho anao mifankasitrana manakizay raha io amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen tia tanana mafivetsika ho an'i Jesosy alleluia faly-miarapantsika indray dia mino aho fa niaraka tamin'i Jesosy tsika tamin'ny farany herinandro iny sy tamin'ny herinandro sy tamin'ny fiandohan'ny volana février iny dia nafinaritra be ny fiainantsika niaraka tamin'i Jesosy afaka mahazo toerana tompoko salamy 7:20 noetiko amintsika ny salamy 7:20 dia salamy noetin'ny Davida donc jerevantsika kivetivety salamy 7:20 salamy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho mampandray amin'ny hay-maitso izy mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy mamelombelona amin'ny fanahiko izy mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy enina dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho dia tsy atahotra ny loza aho fiainao no amiko nitsorakazonao sy ny teninao ireo mahafatahotra ahy mamelatra latabatra eo anoloniko eo masin'ny fahavaloko ianao manositra diloilony lohako ianao kapokako feno dia feno entiko fahasoavana sy famindrapono anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ohatran'ny Jehovah andro lava aho alleluia amen Davida mpanjaka nanao an'io salamy io Davida mpanjaka nefa rehefa tena mamaky ny tantaran'ny Davida mpanjaka tsika dia niatrikady izy tena niatrikady izy tamin'ny voalohany indrindra dia teo amin'ny Saoly
dia nisy ady koa tao anivon'ny tokantrano satria ny zanany Natera no nikomy taminy dia lasy Davida voaka izy nitsoaka ny zanany be dia be ny ady natrehany Davida fa zao safoany Davida ny teny hoe Jehovah mpiandry ahy. Manao ahoana ny fiarahanao amin'Andriamanitra? Raha tena manana fiombonana amin'Andriamanitra zao sy ianao dia afaka ny teny mandrakariva na dia misy ady hoe Jehovah mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Tsarovy tsara fa tena hoe nanome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva Davida tao anivon'ny fiainany. Tena mafy ny ainan'i Davida rehefa mamaky ny tantaran'i Davida tsika, tena niatrika zavatra maro izy. Andeontsika tena hoe hanao maro toerana mandrakariva ny fiombonantsika amin'Andriamanitra mba tonga tentsika hiteny le tian'Andriamanitra hoeno dia le izy ao anatintsika satria Jesosy ilay tenin'Andriamanitra velo ao anatintsika dia le fiadanan'i Jesosy mahatonga antsika hiteny zavatra tsara tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ndeontsika hametraka lanja mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, tsy hanamaivana izay lazain'Andriamanitra amin'ny alalan'izay mpanompo rehetrarehetra tonga eto amin'ity toerana ity mba hahafahantsika tonga tahaka ny Davida koa tsika, tahaka ny Jesosy. Jerevy raha niatrika ny azo fijaliana izy, tena sahany teny izy hoe tsy maninona ray ao, aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny ahozy izy Jesosy. Andeontsika tena hoe hanao mise en pratique an'ireny tenin'Andriamanitra ireny. Inona neninao androany dia tonga dia ataovy tanteraka androany le tenin'Andriamanitra. Mety mafy eo amin'ny nofo le izy fa zao hoe mangataka ny fitarian'ny fanahy masina ianao dia mahavita an'izany ianao tsy amin'ny alalan'ny herintsika fa amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ao anatintsika. Jerevo dia ndrentsika maky ny tantaran'ny Saoly. Saoly tamin'ny fony voanjaka tamin'ny Israely izy ao amin'ny Samuela voalohany 7 misy izay tantaran'ny Saoly izay. Tsy maninona fa vakitsika ny an-trano fa hoentiko eto amintsika any hoe nanendrena Saoly ho mpanjaka ny Israely. Ary nisy lehilahy avy any Benjamina atao hoe Kis, zanaky Abela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afi Benjamina izy sy mpanjado be. Dia nanan-janaka lahy atao hoe Saoly izy izay mbola tanora fanahy. Dia andiny fahatelo dia hoe ary very ny biriky ny Kis rain'ny Saoly dia hoy Kis tamin'ny Saoly zanany, mitandra zatovo anankiray anaraka anao dia menga ka mandehana mitady biriky. Dia lahy Saoly nandeha nitady an'ilay biriky tany amin'ny avoan'ny Efraima. Rehefa vakitsika io dia lahy Saoly nandeha nitady an'ilay biriky indrainy. Dia zao hoe tiako tarihana antsika dia zao hoe ndefa niteny ao amin'ny rina kely ao amin'ny Samuela 7:9 le mpanompo le niaraka tamin'ny Saoly io niteny tamin'ny Saoly hoe andao izy name torohevitra izy. Vakitsika ao amin'ny 9 io Samuela voalohany 7 io amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy mpanompony tamin'ny indro misy lehilahy Andriamanitra amin'ny roa tanàna roa ary lehilahy malaza izy fa izay rehetra lazainy dia tanteraka tokoa ka andeha sika kany fa angamba torony antsika izay lalana tokony alehantsika. Amen. Zao name torohevitra ny Saoly le mpanompo kely ny Saoly hoe andao izy ho any amin'ny mpahititsika. Dia zao amin'ny 10 Saoly dia nanaiky. Andriamanitra efa manana ny vononanao satria manana antom-pisiana ilainy ianao. Jereo fa rehefa nanaiky an'ilay mpanompo kely Saoly dia zao tsy very fanjakany Saoly. Nanomboka oviana isika na ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny sekoly. Misy torohevitra omen'Andriamanitra antsika eto, ity hailana, ity ahitsy, ity ny lalana. Izao lalana sy fahamarinana ary fiainanao izy Jesosy dia dikan'izany teny zaraina eto dia lalana sy fahamarinana. Ndao tsika tena andiny tena hoe taiza hoaiza ny fay teo amin'ny fiainanao tsy nanarahanao ny tenin'Andriamanitra. Jereo Saoly teto tamin'ny mbola tsy mpanjaka izy dia nanaiky ny tenin'io mpanompo kely io izy. Ianao andao tsika tsirairay avy mba tena hoe amelanja ny tenin'Andriamanitra. Niza mpanompon'Andriamanitra atsangan'Andriamanitra na dia ny zanakao kely ary ka mananatra anao amin'ny alala raha hoe sitrapon'Andriamanitra ny teneniny dia andao tsika tena hampanaiky amin'ny fotsika. Satria Saoly raha tsy nanaiky an'ilay mpanompo kely noentiny dia zao very ny fanjakana izy, very le zavatra noman'Andriamanitra azy izy. Andao tsika tena hoe anamboatra ny fotsika. Aza vela hitanao maso maha olombelonanao
a na mety hoe fantatrao momba an'ilay mpanompon'Andriamanitra na hoe vadinao iny a fantatrao loatra dia tsy ekenao loatra izy ohatra satria fantatrao momba anazy. Andao tsika tena hoe ametraka lanja ny tenin'Andriamanitra, ny fanitsian'Andriamanitra. Jereo fa mamangy antsika ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ilay jolahy anankiroa. Jereo fotsy izy fa ilay jolahy teo amin'ny ankavanana angeka nanaraka an' Jesosy foana izy e. Nafantatra an' Jesosy io. Fa zao raha tsy teo ambony azy fijaliana izy zay vao tena nanaiky hoe tena marina loatra ianao Jesosy ozy izy. Teo amin'ny farafahorian'ny fiainana izy zay vao tena nampanaiky ny tenany hoe tena diso ah. Ndao tsika tena hoe tsy tonga eo amin'ilay farafahorian'ny fiainantsika vao hampanaiky ny tenantsika an'Andriamanitra zay ambaran'Andriamanitra amintsika eto amin'ny sekoly any amin'ny zay rehetrarehetra hoe hitantsika fanitsian'Andriamanitra tsika dia andao hampanaiky ny fotsika mba hanaiky ny tenin'Andriamanitra niza apetraka an'Andriamanitra amangy anao dia andao hoe amelanja ara-potoana ny famangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra zay tondra ny teny na oviantsika na ny ao anatinao koa amin'ny alalan'ny famangin'ny fanahy masina anao. Ndao tsika hivavaka, tena hoe hivavaka mba tena amelanja ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Tsy hanamaivana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanitsian'Andriamanitra tsika fa tena hoe hampanaiky an'izany tsika amin'ny fotoanany tena tonga dia anao mise en pratique tsika satria jerevo amin'ny fotoana tsy hanaovantsika ny tenenin'Andriamanitra tsika iny dia misy zavatra banga misy zavatra faitsy maintsy hoe ho arenina indray ao fa rehefa amin'iny fotoana iny tsika vangin'Andriamanitra dia iny fotoana iny zany ny hanaovana ny zavatra iny dia andao tsika hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta makasitraka anao indray zay ny amin'ny famanginao. Sotra betsaka ny amin'ny mpanomponao tsirairay avy eto izay mitondra ny teninao foana, teny mpanitsiana, teny fitiavana, teny hoe mitaridalana anay amin'ny zavatra tokony andraisanay fepetra eo amin'ny fiainanay. Makasitraka indrindra dia fona aminao izay Jesosy malala fa misy fotoana izay tena hoe manamaivana ny teninao indraindray tsy ahoanay kory ireny Jesosy satria mety hoe tsy eo aminay ngamba nefa ianao mahalala lavitra momba anay Jesosy dia manambara zavatra miafina ianao. Jesosy manomboka izao zay Jesosy dia ankatohanao ampio izay fa tsy vitanay amin'ny alalan'ny herinay zany, tsy vitanay amin'ny alalan'ny tia nofinay ity zany satria nofinay dia tena hoe mahalemy Jesosy ampio izay tena hiankina aminao mba hahafahanay mankatony teninao mandrakariva na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana Jesosy makasitraka fenanao zay ny amin'ny opportunité omenao anay mandrakariva sy ny famindraponao isan'andro mba hahafahanay mijoro amin'ny sitraponao. Dia raiko mandrakizay ny anaranao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta. Aleloia, amen. Ndao tsika tehaka mafy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Aleloia. Falmerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray androany dia manona fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Androany tsika hiresaka kely ny tena hoe tena fitiavana. Amen. Tena fitiavana no hikarakaran'i Jesosy ny fiainantsika senao. Efa hentsika matetika izany hoe fitiavana izany raha mitoroteny eny amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa androany dia hampatsiahantsika fa ilay tena fitiavana dia ilay tena tia sady nanolotra ny aino atsika senao. Amen. Ndao vakitsika ny Jeremia 31 dia ny andininy fahatelo. Jeremia 31:3 tany alavitrany, tsindriko kely izay hoe tany alavitrany no nisy eon'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, koa izany nampaharetako ny famindrapoko aminao. Tsika tsirairay avy vao maheno an'izany frazy izany hoe tany alavitrany dia matsiaro ny lasantsika taizany ny sotoman'i Jesosy atsika senao. Amen. Jesosy ilay tsy miova malitsy an'io ary mandrakizay ary tena fitiavana ny tiavany atsika senao. Fitiavana tsy mety levina mandrakizay. Tsika indraindray rehefa ao an-tokantrano na fanerasera samy mpiara-manompo na ohatr'izany indraindray leo ihany. Indraindray rehefa misy an'ilay fiovana takitsika izay tsy tonga dia te hiabandonne, te hametraka etikety amin'ilay olona hoe ity izany efa zao. Fa tsika senao ilay tena fitiavana ny tiavan'Andriamanitra tsika senao. Zana nozy izy
amen. Mitovy natiora aminy fa izy tsy niteny hoe ty le nateraky aloha tsy tohizako. Ny fitiavana dia manova, amen. Haitsika loatra ny tantaran'ny Saoly, niova Paoly. Ohatr'izay kosa zasy ianao, Saoly fa niova Paoly. Satria rehefa niona tamin'ilay fitiavana marina tsika dia Jesosy dia ny fitiavana mandroaka ny tahotra. Ny olona niona marina tamin'i Jesosy dia mahay mizara fitiavana. Ao amin'ny Jaona 1:4, toko 4:7 dia mivaky toy izao ny ten'Andriamanitra hoe tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Mpanompon'Andriamanitra tao dia efa nanaitra antsika ny amin'izay hoe tahotra izay. Misy olana eo amin'ny fiainantsika dia misy tahotra ao. Tahotra ny amin'ny ho avy, tahotra na hody alina ary. Fa rehefa tanteraka ao amintsika ny fitiavan'Andriamanitra, dia izay mandroaka ny tahotra ao amin'ny fiainantsika. Efa nizaraina tamintsika ombeny fa ny tsy fahampian'ny fiombonantsika mahatonga ny toe-pontsika ho ratsy. Rehefa ratsy ny toe-pontsika dia tsy misy vokatra azo raisina amintsika, tsisy vokatra azo tazana. Ny Matteo 4:12 dia miteny toy izao ny ten'Andriamanitra hoe ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Andaontsika tsy hitaratra eny avelany hoe tena efa hitantsika eny amin'izao tontolo izao izany, fa andaontsika hitaratra ny tenantsika. Sao dia efa tsika ilay nangatsika, hatraiza ny fitiavantsika mihaino tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tsy hoe nona dia efa teny henoko izay, fa ny pratika an'ilay izy, fiainantsika an'ilay izy, ny famoahantsika vokatra ilay teny ao amin'ny fiainantsika. Amen. Ny fitiavana dia tsy miova. Izany fitiavana tsy miova izany no tokony ho saintsaintsika isan'andro. Ohatrantsika tia ny zanakitsika ihany, tsy hoe rehefa nanao betizy izy dia hafa ny fitiavantsika anazy avy eo. Ohatr'izay mihitsy ny fitiavany iray antsika, ny fitiavan'i Jesosy antsika. Tsy hoe miandry-kendry tohanana io fa raha mbola mamerina n'ilay zavatra mibebahana io dia miova ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy izay, fa fitiavana mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Amen. Ny falebiazana ny fitiavan'Andriamanitra ozy ateo dia fitiavana tsy miova. Ary ny falebiazan'izany fitiavana izany dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny asa famonjena, tamin'ny nandefasany an'i Jesosy hamonjenantsika. Ndaontsika handeha amin'izany hoe finoana sy fankatoavana teny izany foana. Mpanompon'Andriamanitra dia mampianatra antsika foana fa Andriamanitra, ary tato ato izay naveriny foana hoe Andriamanitra ozy izy dia tsy tia olona mandray teny fotsiny, nefa mbola manohy an'ilay zavatra efa ahitsy ny teny ao amin'ny fiainany. Rehefa tsy tafiditra ny teny dia tsy miasa ny teny. Tsy fotoana intsony izao anaovantsika eo ara-panahy, mafana mangatsika, ambony ambany, androso asa hemitra. Fa raha reny rejima azontsika isan'andro amin'ny tenin'Andriamanitra, ny sekoly isan'andro ny fotoana zoma, sabotsy efa misokatra koa izao ny fotoana lahady reny fotoana menantsika ireny dia tsika ilay karazan'olona efa vonona amin'ny fampakarana, fa tsy miomana intsony ho amin'ny fampakarana. Amen. Amen. Andao tsika hiaina amin'ny fitiavana manomboka androany. Andao ilay fitiavana agape aseho antsika. Tsika mahita fa izao tontolo izao efa meratsy, fa nefany Andriamanitra nanolotra ny zanany noho ny fitiavana. Amen. Andao tsika mba ho isan'izany hoe olona afaka ity ny manodidina antsika. Ity tsy hoe satria fa ity na dia. Amen. Sika samitsika aloha mila maneho an'izany fitiavana izany, mifankatia tahaka ny tiavan'i Jesosy antsika. Jaona 3:15-5 dia milaza toy izao ny teny hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Amen. Miaina fitiavana aloha tsika, izay tsika vao mizara fitiavana. Miaina fitiavana tsika, izay vao mitory fitiavana. Tsy afaka ny aina, tsy afaka ny tory an'i Jesosy tsika
raha tsy miaina an' Jesosy aloha, raha tsy maneho ny toetra an' Jesosy aloha, raha tsy maneho ny vokatry ny fanahy aloha. Amen. Raha teto pasteur Sandratra dia hozy izy taminareo hoe reto entina nairana antsika izany. Amen. Andaontsika ho feno fitiavana, andaontsika senao tena hoe iainan'izany hoe fiainana maneho an' Jesosy izany. Andao iaina fahamarinam-pitiavantsika, ahafahantsika mandroso sy mihoana bebe kokoa hatrany amin'Andriamanitra. Ny fiainan-danitra dia fitiavana ihany, tsisy fankalana any, tsisy lonilony any, tsisy fitanisana fahadisoana any, fa fiainana feno fitiavana ihany. Dia raha ohatra tsika ka manomana fiakarantsika any, tsy rary indrindra ve raha etontsika dia efa miaina an'izany, mizara an'izany, maneho an'izany. Tsy afaka hiteny mihitsy ianao hoe za manana nationalité française nefa ianao mbola tsy tany an-dafy akory. Dia ohatr'izay mihitsy tsika raha ohatra ho any an-danitra tsika, tsy afaka hitentsika ho any an-danitra ny tanjoko nefa ianao tsy maneho fitiavana akory ary. Ndao tsika hitsangana ao anatin'izany teny izany. Mino fa misy zavatra ndraisintsika ao anatin'izany. Ndao tsika hitondra tenantsika mba ho modely tsara, satria ny modely tsara indrindra ny nasehoan'Andriamanitra tamintsika dia Jesosy, ny amin'ny nanehoan'ny fitiavana. Dia ndao tsika tena hitondra ny fiainantsika tsirairay avy mba tena aneho an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ho tiany hafa, ho tiany manodidina antsika ary aneho an'izany ampirahalahy amintsika sy ny anabavintsika sy ny rahavavintsika hoe le tena Jesosy fitiavana ny torintsika. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao izay fa hainao ilay tena fitiavana. Misaotra Jesosy fa hainao ny modely tsara indrindra ho anay. Manapa-kevitra izay Jesosy androany mba tena ity tahaka anao. Vonona foana izay Jesosy hianatra aminao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao isan'andro anay. Tsapanay tokoa Jesosy fa tena tia anay ianao. Raha amin'izao tontolo izao Jesosy dia tsisy mahavita anay afa-tsy ianao. Ny olona mety mandao, ny olona mety reraka leo anay, fa ianao Jesosy tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay, ary fitiavanao anay dia tsy miova Jesosy. Tsisy azonay anteherana afa-tsy ianao rery ihany. Taio Jesosy izay tsirairay avy mba ho tena tafakambana aminao tsara ary hamoaka ny vokatry ny fitiavana ao anatinay mba hahafahanay miaina ny sitraponao marina, fa tsy ambety teny fotsiny izany hoe mila ty, fa aoka tena vokatra azo tazana ty aminay ny fitiavana. Mankasitraka anao izay iray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hite tanana mafy, andraisantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka tompoko. Alléluia. Ndao tsika mbola hivavaka andray ny teny ihany koa. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa eto ianao manambara aminay foana ny teninao. Misaotra ny amin'ny teny izay efa nampitondrainao mpanomponao tsiraray avy. Samy manana ny fomba hanambarany azy ilay izy Jesosy, fa ianao no manambara ny teny ao am-bavanay. Dia aoka mifonay ho vonona andray ny teny rehetra izay ambaranao aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Andao ngeresitsika ny Genesis Genesis toko faharoapolo eo amin'ny andininy fahatelo dia midimidina kely eo hatramin'ny andininy fahenina. Amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra nakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofo noho ny alina, ka nanao taminy hoe indro ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona izy. Hatreo aloha vetivety. Jereo fa i Abrahama niaro ny tenany izy dia nandainga hoe hanabavy ny Sara. Nefa ny Andriamanitra miaro any Abrahama mba tsy handainga. Teo tsika dia efa nisy mpanompon'Andriamanitra teo ny teny hoe misy lainga ozy izy. Mety azahoantsika tombony le lainga, azahoana tombony le lainga. Kanefa ny Andriamanitra marina izy dia manana fomba izy hanambarana amina olona anankiray na ahatonga situation anankiray hiety araka ny sitrapon'Andriamanitra. Jereo fa tonga dia Abimeleka mihitsy ny tonga dia nivangian'Andriamanitra. Nefa sady tsy Israeliana ny Abimeleka no mety hoe tsy mahafantatra an'Andriamanitra koa izy, fa nanao marina izy teo mason'ny Abrahama
satria Abrahama ny teny hoe anabavika io dia ninona ny Abrahama Abimeleka zay teny ambaratsika dia tonga dia inon'ny olona fa Andriamanitra manamarina antsika amin'izay teny avoaka ny vavantsika. Tonga dia menasy nataon'Andriamanitra ho vonoako ianao ozy izy dia natahotra Abimeleka ary Abimeleka tonga dia nafantatra hoe Andriamanitra miresaka aminy fa tsy dia voly dia tonga dia nanaiky izy. Tsika rehefa misy tenin'Andriamanitra tonga amintsika dia tokony tonga dia mahadiserina tsika hoe Andriamanitra za miteny izany fa tsy feo hafa dia tonga dia manaiky tsika. Dia toizana kely ny teny nge hoe fa Abimeleka nefa tsy mbola nanakaiky azy ka hoy izy tompo ho vonoana koa va zay firenena marina. Mpanao marina zany Abimeleka sy ny fireneny kay zay no nahitan'Andriamanitra azy. Tsy raha lehilahy ny laza tamiko hoe anabaviko izy ary raha vehivavy koa nanao hoe anadahako izy. Jereo fa nifanaiky izy mivady ao amina tokantrano anankiray zany possible hoe mifanaiky amin'ny ratsy le mivady, mila elantsika zany. Fa olana anankiray dia mila tsy mifanaiky amin'ny ratsy fotsiny mpivady aloha zany. Dia aroa Andriamanitra tamin'ny nofy eny ary fantatro ihany fa tamin'ny fahatsorany fonao no nanaovanao izany. Hitanareo madio am-po Abimeleka, tsotra ny fony dia tonga dia hitan'Andriamanitra le fahamarinana natao aminy. Ary za kosa ozy izy dia niaranao mba tsy hanota amiko. Jereo fitiavan'Andriamanitra par tous les moyens izy mahita fomba hierovana amintsika atsika rehefa manao ny tsy mety tsika. Dia koa izany koa ny tsy hamelako anao hanendry azy. Zany hoe Andriamanitra kay afaka miditra amin'ny décision antsika ihany amin'ny fomba tsy hoe tonga dia miforce ny saintsika izy fa propose amintsika izy aloha dia miseho amintsika izy dia miseho manifester amintsika izy dia anjarantsika amin'izay maka décision hoe handroso sa tsy handroso. Andaotsika tena hoe androso iaina ny tenin'Andriamanitra zay tonga amintsika. Mila miverina amin'ilay fototra tsika dia tsy izy zany fa Jesosy. Jesosy teny izy fa Andriamanitra nefa nanana planina hoe ataoko tonga nofo ny teny mba ho famonjena ny olombelona zay efa nivadika taminy. Mila tsika mahita an'izany fahamarinana zany, mila miaina amin'ny tenitsika ary indrindra miaina amin'ny hery zay amen'Andriamanitra atsika sy hanosika atsika. Vavolombelona kely 2 minitra fotsiny tsy very maintsika manompo an'Andriamanitra fa hitan'Andriamanitra tsika. Tamin'ilay orambe tamin'ny zoma iny tena sady mbola anaty fivadikany tsika no salama matanjaka tsara, fa rehefa avy mivoaka n'le fanatrehan'Andriamanitra dia nareko hoe nisy hery miditra ohatrany hoe hery mivoaka avy ao anaty mampanosika atsika dia misy tanan'Andriamanitra koa manosika. Miaka-piakarana ianao mandeha tongotra io fa tena hoe renao hoe tsy rery ianao, tsy very maina ny fanetretena zay amentsika an'Andriamanitra mamonjy ny fanatrehan'Andriamanitra. Dao tsika hitsangana hitondram-bavaka ny sujet teo hoe mba anana fo tsotra hifankahita amin'Andriamanitra, anana fo tsy mandainga fa Andriamanitra mifankahita amintsika foana ary Andriamanitra mahafantatra ny rariny tokony ho atsika. Dao tsika hitondram-bavaka n'izany ray tsaka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay fa misy rariny zay efa vohomanao foana ho anay Jesosy. Misaotra fa manomana ny fonay anao amin'ny alalan'ny teny zay ambaranao mba hahatonga ny fonay ahitsy tsy ho diso lalana. Misaotra Jesosy ny hafahamarinanao sy ny fitsinjovanao anay mba tsy hanota sy tsy handeha amin'ny ota, fa miaro anay ianao amin'ny fanambarahanao amin'ny zay moyen rehetra, fahitana nofy teny zay ambaranao aminay mba hahafahanay manana lalana tsara izorana amin'ny fahamarinanao sy ny lalana mahitsy zay atoronao anay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amen. Andao tsika hitehaka ary tsika ampatopon'Andriamanitra manaraka tompoko. Mazao toekana tompoko.
tahin Jesosy daholo a. Isaia 7:7 vakitsika manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah izay manao lalana eny amin'ny ranomasina sy lalan-kaleny amin'ny ranomanonja, izay mamoaka ny kale sy ny soavaly, miaramila sy ny lehilahy mahery, miaramandry avokoa izy ka tsy hiary n'intsony, mitsilopilopy izy ka dia maty toy ny jiro. Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izao efa hanao zava-baovao, koa ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy halala izany va ianareo? Eny, any anefitra no hanaovako lalana, ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Dia hanome voninahitra ny bibidia sy ny amboadia ary ny ostrich, satria manisy rano any anefitra sy ony any amin'ny tany lao aho, ampisotroana ny oloko dia ilay voafidiko. Izao olona ny fikoniko ahy izao no hanambara ny fiderana azy. Amen. Tenin'Andriamanitra dia mampahery antsika. Indraindray tsika tena rehefa miatrika amin'ny fiainana dia ohatrany hoe ahoana ihany ary izy ity Jesosy a. Fa jereo anie ohatra zao Andriamanitra miteny hoe hamoaka anareo amin'ny fanandevozana tamin'ny zanak'Israely, dia zao namoaka tokoa izy. Fa zao ohatra vao maika problème sur problème sur problème, satria vao niala tao Egypta fotsiny izy ny tao alohany ranomasina mena, ny tao aoriana ny Farao sy ny miaramilana. Fa zao nefa tafavoaka ny zanak'Israely sa tsy tafavoaka. Dia ohatr'izay koa avy eo tsy hoe niala tao amin'ny fanandevozana izy dia sitraka ny tany Kanana, fa niala amin'ny fanandevozana izy dia nety ny tany anefitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo any anefitra. Andriamanitra zany aokantsika tsy atahotra intsony an'izany efitra zany. Fa Andriamanitra rehefa hanao zava-baovao dia ozy izy hoe any anefitra aloha rendez-vous antsika sy ianao. Satria fifatohan'Andriamanitra, fifatohantsika tsy tian'Andriamanitra hoe any amin'izay mamiratra, fa fifatohantsika tian'Andriamanitra hoe hifankahita amin'ny tavany. Amen. Satria eo amin'ny fikatsahantsika ny tavan'Andriamanitra no ahitantsika zany tena hoe ananantsika firaisana amin'Andriamanitra. Dia zao any amin'ilay efitra indraindray tsika raha vao efitra zany dia miorory fotsy izy Andriamanitra miteny hoe any anefitra ozy izy, any no anaovako rano, any amin'ny tany lao ozy izy no asiako ony. Dia aokantsika hoe tena hoe atoky an'Andriamanitra zany e. Aokantsika tena atoky an'Andriamanitra, fa Andriamanitra raha mbola misy olona eo dia tsy maintsy mampisotro rano ny olona izy. Amen. Ary rehefa olona ianao rehefa afaka hetaheta ianao dia manana fanantenana daholo na ny bibidia rehetra hoe mba mahazo ny anjarany koa. Ny anjarantsika fotsiny dia zao mijoro ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, mijoro ao amin'ilay maha-olon'Andriamanitra. Ny devoly spécialiste amin'ny mpanao illusion rehefa ohatra hoe amoaka antsika Andriamanitra anao zava-baovao amintsika Andriamanitra dia zao ataony devoly mahita zavatra be dia be tsika. Andriamanitra zao mahita ny efitra ohatrany hoe tany rendez-vous galant iarahana aminao. Kanefa ny ataony devoly hitantsika any tany efitra zany hoe any ve hisy sakafo, any ve hisy rano. Nefa ny zanak'Israely nandritra ny 700 taona moa nisy zavatra nahory an'izy ireo fa tsy nisy. Dia ohatr'izay koa tsika aoka tsy atahotra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 12:12 hoe mijery an' Jesosy ny tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Zay no ilayntsika. Bandina amin'ny Jesosy amin'io andalovana io, fa Jesosy efa miteny amintsika fa tsy tokony hatsiaro ny lasintsika. Ny illusion ny ataony devoly dia zavatra hoe ampahoriory antsika, ampaketraka amin'ny fotsika. Fa aoka tena hoterizintsika ny fotsika amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Amen. Fa ny tenin'Andriamanitra rehetra tsy maintsy ho tosy tanteraka. Indraindray tsika ohatra hoe amin'ny ankohonana ohatrany hoe miverina amin'izay foana ako, hoe amin'ny ankohonana amin'ilay mpiara-monina ohatrany hoe mijery tsika dia ohatrany hoe raha mijery amin'ny ofitsika dia ohatrany hoe tsisy fanantenana zany. Ohatrany hoe zaka ny lalakivoana amin'ity katy. Tena ohatrany hoe tsy ova mihitsy ny ve. Dia nefa n'izao tokony
mitrangany no hitantsika fa tokony Jesosy le ny teniny no hitantsika satria Jesosy no atateraka ny teniny rehetra dia mibanjina an Jesosy tsika satria Andriamanitra koa no afaka hikasika n'io situation io. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika foana hoe miombona amiko hoe avy manatony le anenefitra nge lieu de rendez-vous atsika senao mba tsy hisy divertissement any aminao fa tsika senao rery mifanerasera. Zao foana ny teneniko hoe raha ohatra ka misy situation tsy hitatsika ny vahaolana dia aza mikaroka vahaolana fa aleo mikatsaka an Jesosy satria io olana io tsy hiova zany io fa vao maika hisampire ny illusion ataon'ny Satana dia ny ampiorory anao ary rehefa miorory ianao dia ho paralysé ao. Fa zao tsika mibanjina an Jesosy izay mihoatra ny zavatra rehetra. Amen. Eo amin'ny ranomasina afaka asiany lalana, afaka andeha amin'ny tany maina ianao. Ny miaramila manentsika anao afaka ho dobo ao amin'io rano io. Le tany efitra tsy problème satria misy rano sakafo anao fa zao ianao tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony tandremana. Ny fijerinao meo tsara ny Jesosy mba tsy ho maizina ny hitanao, mahita mihoatra mahita ny Jesosy ao amin'ny situation rehetra. Ndao tsika hitsangana hivavaka. Ndao tsika hivavaka. Jesosy aoka izay tena atoky anao. Fa naiza hitondranao dia mety foana Jesosy tant que hoe mbola eo ianao. Ary ianao no miteny aminay fa tsy andao na afoy anay mandrakizay. Raha mbola tsy levina ny fanantenanay Jesosy dia tena hoe eo ianao ary ianao tsy miabandone amin'ny mpanomponao na oviana na oviana. Aoka Jesosy tsy anakery tsy anapahefana aminay ny fampiororona ataon'ny Satana fa aoka izay tena hibanjina aminao ary tena hoe ho tsara fifandraisana aminao fa araka ny teny voatory taminao hoe rehefa tanteraka ny fitiavana anao izay dia ny fitiavana ianao mandroaka ny tahotra rehetra. Mankasitraka feno anao izay Jesosy mivavaka tompo an'ny olona izay mety hoe mbola ao anatin'ny tahotra izay mihitsy izany Jesosy ao amin'ny orory satria ohatrany tsy takatra ny saina intsony ny zavatra mitranga kanefa an'izao ianao mbola manome toky aminay indray hoe aza matahotra minofo fotsiny any matoki fa zange manefa ny zavatra rehetra dia mankasitraka feno anao izay Jesosy dia atolotra ianao mahakasika ny tenanay rehetra, atolotra ianao Jesosy izay mety fahalemenay, mety hoe mbola tahotra, mety tebiteby, mety amin'ny fahatanteranay tsy fahatanteranay apetraka eo am-pelatananao dia ianao no mamolavolanay mba hahatonga anay hiety dia mankasitraka feno anao izay Jesosy. Amen. Tehakintsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Mahaza ho toerana tompoko azafady tonga dia ho tatazana ny fanatitra sy izay rehetra no manao ho an'Andriamanitra. Afaka tonga dia tatazana ny fanatitra sy izay rehetra no manao ho an'Andriamanitra. Misaotra tompoko. Tahin Jesosy daholo inoko ary antenaiko fa efa nandray zavatra be da be ianao. Atsangano hoe ny tananao tao ohatran'izao raha nandray ianao tao anatin'ilay izy dia tadio tsy fandraisana ny ilayntsika fa fiainana n'ilay teny. Alleloia. Ataonao inona moa vola be da be mamemy poketra raha tsy ho ampiasainao? Ataonao ondana tsy ilain'izany fa ampiasao. Raiso ilay teny iaino ilay teny dia hitondra vokatra eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Ny fotoanantsika dia rapitso amin'ny fito eto misy sekoly ihany eto amin'ny Champu Analakely manomboka amin'ny fito maraina, amin'ny Larobikoa mbola misy, amin'ny Zoma amin'ny efatra manomboka ny Zoma fiombonana iraisantsika amin'ny trano-pokon'olona Analakely isaky ny Zoma io ary isaky ny sabotsy amin'ny fito maraina dia sabotsy communion ao amin'ny trano-pokon'olona Analakely ihany. Zay ny filazana. Misaotra an Jesosy tsika fa tontosa soamantsara ny batisa ny raha n'izy efatra mianadahy natao tamin'ny sabotsy andaloantsika hitehaka mafy an Jesosy. Naray raha ny natao dia falitsika satria fifaliana lehibe any an-danitra fa misy olona miditra indray ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay izy nefa tsy ray fa anakefatra. Amen. Mino ahako fa hiazakazaka tsika isan'andro
anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia misy vaovao anankiray koa nisokatra ny voninahitry ny famoronana eo Tanimena eo amin'ny restaurant Shalom amin'ny hafa mafy an Jesosy. Eo Tanimena raha manodidididina an'io zany ianao isaky ny alahady dia afaka tonga ao. Raha ohatra hoe tianao hoe andray ten'Andriamanitra ohatra n'izao raisitsika ato anatin'ny sekoly sy isaky ny azomasin'ny sabotsy dia ao Tanimena eo amin'ny restaurant Shalom isaky ny amin'ny 7 maraina. Dia afaka tonga ao ianao. Dia misy koa ny pasteur Njiva ery Fort du Chêne. Ao dia mandefa MP aminazy ianao dia ohatrohatran'izay. Dia inoko fa manomboka izao dia hiazakazaka daholo ny fanokafana an'ireo voninahitry ny famoronana manerana n'Antananarivo sy manerana amin'ny Madagasikara amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy. Satria ireo pasteur ireo dia tsy hipetra-potsiny fa hikarakara ny fiainam-panahintsika tsirairay avy miaraka amin'ny Jesosy mity hafa mafy ho an'i Jesosy. Amin'izay tsy mipetraka intsony ilay fanontaniana hoe pasteur isaky ny alahady izay ny andeha. Fa anonsena fotsiny ilay izy hoe ary misy an'izao, ary misy an'izao, ary misy an'izao dia izay eny akaikinao no andehananao. Halleloia. Nandray teny betsakitsika teo. Hofitiniko vetivety ilay izy dia ao anatin'izany sady mivavaha ianao. Be da be mpanompon'Andriamanitra niakatra teo anaky 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia hofitiniko ilay anaky 7 mikasika ny lela. Mivavaha ianao asio fiambenana amin'ny molotra ao mba tsy ho arehatry ny elo. Tandremo ny voady rehefa tsy voefa dia lainga eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mivoady ianao raha tsy vitanao mihitsy mola izy dia hifony amin'Andriamanitra mifona Jesosy fa tsy voefako ilay voady. Dia alohan'ny voadiana fantaro tsara ho vitanao ve ilay izy. Dia rehefa mivoady dia efa ao amin'izay ny voadinao. Tandremo ankozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo ny fangatan'andro fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Vao mandray teny dia miaplike teny. Vao mivoady dia efana ilay voady. Ao ny devoly dia mitondra antsika ao anatin'ny lainga sy fitaka ary mamitaka an'izao tontolo izao. Tsy ny zanak'Andriamanitra rehetra fa izao tontolo izao no fitahan'ny devoly. Ny devoly mampitodika anao amin'ny androany. Sakafo anio, ny anina, ny androany fa Andriamanitra migarantira no avinao. Andriamanitra mahita ny farany hatramin'ny voalohany. Dia ao anatin'izany dia mianaritsika miaraka amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Aza tonoana fa tsy maintsy fiombonana amin'Andriamanitra foana aloha voalohany. Fa raha vao ezaka ao io vitanao io iray andro dia rapitso ianao tsy manao. Fa rehefa tsara fiombonana ianao dia Jesosy mihitsy mibatanao ny fanamasina mihitsy manatanjaka ny décision anao hiditra ao anatin'ilay izy. Alléluia. Décision anome fankatoavana raha-potoana. Toe-po feno fanetretena no mahatonga ny olona anaiky sy andray teny. Tsy mijery tsony hoe ilay mpanompon'Andriamanitra lehibe izay avy ho tonga. Izay avy ho ananina. Fa na mpanompo kely areo toe-po feno fanetretena vonona iona amin'i Jesosy dia mandray teny dia mankatoa an'ilay teny. Alléluia. Nisy teny ihany koa teo mahakasika ny atao hoe fitiavana. Ny tena fitiavana dia manolotra ny ainy. Mila tsara fiombonana amin'i Jesosy aloha fa raha tsy izany ianao dia kakerin'ny nenina mandritra ny taona iainanao. Tsy tafavoakako indray ilay izy. Connaissance sa tsinona fa tsy fiainana zaraina ilay izy. Fa mila tonga tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia mamoaka an'ilay fiainana fotsiny. Tsara fiombonana amin'Andriamanitra mba hanana ilay tena fitiavana ao anaty dia hizara an'Andriamanitra, mizara an'Andriamanitra ilay tena fitiavana. Lasa tanteraka ny fitiavantsika. Lasa olona afaka hiotaza ny olona ny vokatry ny fanahy. Dia mazava loatra rehefa vokatry ny fanahy ianao dia tsy hohanin'ny devoly, tsy hisy lihoana mihinana fruit izany. Ao fitiavana tsy miandrikendry-toana. Mety miaratsy izao tontolo izao fa sao dia variana mijery ny faratsiny izao tontolo izao ianao fa ianao tsy mihatsara. Aoka izay ratsy hiaratsy fa aoka tsika hiatsara amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy. Miaina fitiavana aloha vao mizara sy mitory fitiavana. Azonao rehefa nandinika ilay tantara nitorian'i Jesosy dia tantara tsy nitorian'i Jesosy fa ny tantaran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ilay jiolahy isan'andro tonga mihaino an'i Jesosy fa tsy nahita, tsy hoe tsy nahita fa teo amin'ny hazo fijaliana izy vao nahita mipratika an'ilay teny rehetrarehetra nytenenin'i Jesosy hoe mandefitra, mangina, madio fo nanana dia vao hitany teo amin'ny fiainan'i Jesosy ilay izy tonga dia niova ho azy ny fony hoe zara angaha anaraka anareo matetika tsika mizara fa tsy mahita mihitsy ny olona hoe io ve le zarainao fa le jiolahy vao nahita ny Josy iny Jesosy tsisy réaction maty amin'ny tena
tonga dia ozy hoe tena zarangama te hiombona aminao a androany izy Jesosy ny onanao amiko ale paradisa mila tsika miaina ny fiainan'i Jesosy a mba hahafahan'ny hafa manaraka atsika hanaraka an' Jesosy amen amen fotsotra mifankahita amin'Andriamanitra andao hiaina tsotra fotsiny andao hiaina tsotra fotsiny aza siana laingalainga ny fiainana andao hiaina tsotra fotsiny a dia Andriamanitra miaro atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra mpivady tsy miray tsy kombakomba amin'ny ratsy izay manambady rehetra manao hoe amen amen tsy miray tsy kombakomba amin'ny ratsy fa Andriamanitra miaro ny marina au moins ny ray amin'ireo mpivady ireo mba manitsy an'ilay ray hoe tsy mety zao a fa ndao ijoro alleloia fifantohana tsy hiala amin'Andriamanitra fa hifankahita amin'ny tavany fifantohana titon'ity atovy azonao antoka fa afaka mahita an'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana rehetra amin'ny andavanandro mpiainanao rehetra isa minitra isa segondra aiza ny fifantohanao any amin'ilay collage tokony aloha ve sa any amin'ilay promotion nampanantenain'ny olona fa tsy mety tonga sa any amin'ilay zanaka maditra le zanaka tsy mety makatoa sa any amin'Andriamanitra be da be ny olana fa aiza ny fifantohanao amboary tsara ny fiombonana amin'Andriamanitra dia hifankahita amin'Andriamanitra ianao amen fiombonana ihany ny secret fa tsy toerana tsy olona tsy hoe tongeto ianao dia miova tsy ho tsapanao ny tsirona soufflé au fromage miaraka amin'ny jambon izay indray ilay izy efa avy tsakotsakoko dia omeko anao azonao ve pasteur Rodolphe fa tsara fiombonana be amin'Andriamanitra pasteur Jao koa tsara fiombonana be amin'Andriamanitra ianao koa tsara fiombonana be amin'Andriamanitra fa le olona raha mieno anao fotsiny kanefa tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra dia ohatrany hoe mitsako an'ilay zavatra avy nitsakoko ianao a dia ty andramo fa atoro anao le izy a dia ndana hiaino le izy andana katsao le izy atoro anao ny lalana dia minana soufflé au fromage jambon fa matsiro zany a tsy afaka ho tantaraiko anao ny tsirony communion personnelle en communion fiombonana aza dinoana fa miandry ny fiverenan'ny mpapakatritsika so dia variana mamantatra mijery famantarana sy ny sinina fa manahoana ny fitondratenako fiombonana ny secret fa tsy toerana tsy hoe rehefa tongeto dia miova tsy hoe rehefa mahazo petra-tanana dia miova mety miova ny situation fa ianao ve niova tsy hoe rehefa any Egypte dia mpanan-karena fa nao agerara ary rehefa tsara communion dia manan-karena eo amin'izay nytenenin' Jesosy ka manaiky ianao hiombona amin'i Jesosy dia mety ny zavatra rehetrarehetra sekoly famana olana androany communion solution miombona ianao amin'i Jesosy aza ny fiombonako no entinao mandehandeha miaraka amin'i Jesosy fa ianao mila miona amin'i Jesosy mila mameze takian'i Jesosy dia mila miombona personnellement amin'i Jesosy zay ianao no mahafaly an'i Jesosy farany tsara ny mahita an'i Jesosy fa tsara koa ny fantatry Jesosy hitan'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra ataovy azo antoka fa hitan'i Jesosy ianao fantatry Jesosy ianao ary ao maso akaiky ny fahadiovam-po asy fiembenana ny vava diovo ny fieritreretana diovo ny fisainana aiza ny alehan'ny tongotrao rehefa toerana feno faniratsirana aza makany arovo ny tongotrao aza mandeha amin'ny lalana falehan'ny mpanota halleloia mila saro-piaro ny amin'ny fiainam-panahinao ianao amen tiavo ny olona rehetra fiombonana ahatonga amin'ny fiainan'i Jesosy hiainako sy ho tazan'ny hafa an' Jesosy amin'ny alalako amin'ny alalanao zany teneniko zany amen ndao tsika hitsangana ndao tsika hivavaka vavaka izay résumé zay fiombonana amin'Andriamanitra raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay misaotra ny amin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ny fotoana zay nanairanao anay fa tsy nantsony zay hifantoka amin'ny androany fa hifantoka anomana ny mandrakizay anay tsirairay avy ampio zay mba ho tsara fiombonana aminao tsy teny ho tonga fahalalana anabelo fotsiny Jesosy fa teny hiainana isan'andro ahafahanao mahafantatra anay ary indrindrindra
indrindra ahafahanay mahita anao amin'ny fotoana rehetra satria raha ho avy aneno ny trompetra iseho eny amin'ny raha ho an-lanitra ianao dia mila olona fantatrao ianao. Jesosy raisondran Jesosy amin'izao anadio anao, raisondran Jesosy anadio fonao, raisondran Jesosy anadio fieritreretanao. Fa voalaza fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, ary ny rahan Jesosy no anadio fieritreretana rehetra ho afaka amin'ny asa maty. Mety misy zavatra nataonao tany aloha fa amin'izao fotoana izao raisondran Jesosy anadio ny lasa ratsy rehetra dia atolory an Jesosy indray ny fiainanao, atolory an Jesosy ny fiainanao. Sokafo ny vavanao dia teneny hoe Jesosy atolotra anao ny fiainako, raisiko ny ranao anadio ny lasako. Tsy maintsy mandroso a Jesosy miaraka aminao satria ny rendez-vous antsika dia ianao miseho eny amin'ny raha ho an-lanitra apakatra anay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka noho ny amin'ny fitiavanao, mankasitraka noho ny amin'ny famindramponao. Aoka ianao ahazo aina aminay tsirairay avy, aoka ho fantatrao zahay Jesosy tsy hoe fantatrao hoe olona mpamonjy sekoly fa olona mpiaina ny fiainanao, olona mpankatoanao, olona feno fanetretena, olona mpamoaka ny vokatry ny fanahy, olona manao ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny olona tsy mikatsaka amin'ny fifaliany manodidina fa mikatsaka amin'ny fifalian'ilay efa nifidy anay tamin'ny raha sarobidy dia Jesosy Kristy avy any Nazareta zany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy tononoko fa olona vonona tsara amin'ny fotoana rehetra, olona miambina tsara amin'ny fotoana rehetra, olona miaro ny fieritreretany, manisy fiambenana eo anoloan'ny vavany, olona mitandrina tsara ny fony, tsy ho fanaripako fa olona feno ny fanamasina amin'ny fotoana rehetra. Ka naiza andehananay, nanaiza toerana ijoroanay, ninona olona zay ny vavanay dia ho fantatry ny olona ary indrindra ho fantatra Andriamanitra fa misy zanak'Andriamanitra any, ary zay fahazavana zay hitarika ny olona anantona an Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay ny amin'ny fotoana rehetra androany, misaotra manome voninahitra anao zay apetraka feno ampelantananao indray ty herinandro rehetra ity Jesosy ho eo ambany fahasoavanao, ho eo ambany fierovanao. Aoka ny sitraponao irery ihany no tanteraka eo amin'ny fiainanay, aoka tsisy minitra na segondra atafasaraka anay aminao ka tsy afantaranao anay fa amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia zao foana ny eo am-ponao hoe ino le zanako malalako, ino le sitrako, ino le mikiry, ino le mazoto anao ny sitrapoko ijoro amin'ny fitondrantena feno fahamasinana, feno fahamarinana, feno fahatahorana an'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy zany ny tantaranay rehetra manomboka androany ary mandra-piverinao eny amin'ny raha ho an-lanitra. Tononoko fa marina eo aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olana ianao dia Jesosy ny vahaolana ho anao. Ataovy fotsiny izay atsara fiombonana anao amin'Andriamanitra dia aleo Andriamanitra hikarakara ny ambo fa zao ny tenenin Jesosy hoe katsaho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampy ho anareo ny zavatra rehetra satria ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia io zavatra io hiara-iasa ahasoa anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko fa marina eo amin'ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hitay anareo anie Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka amindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo anie Jehovah ka anome anareo fiadanana, mandehana fa malala eo mason'Andriamanitra ianao. Ny antom-pisitsika dia anome voninahitra an'Andriamanitra. Naiza toerana andehananao dia isy voninahitr'Andriamanitra hitrangana. Jesosy mihitsy no ankalazaina any satria olona tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zareo ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra mato zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato zao antsika rehetra tahin' Jesosy daholo raha pitso amin'ny fito maraina indray ny fotoana antsika. Pisy tompoko.